eo amin'ny lafiny ara-politika indrindra kosa ary noho ny fangatahana izay nataon'ireo antoko politika ny 10 ny volana desambra lasa teo dia lasa alavaina hatramin'ny feptoana ifarana ny fanaterana ny antota-taratasy firotsahana ofidiana ho kandida amin'ny fifidianana ny feptoana andraisana ireo antota-taratasy momba ny fanavaozana sy fampanarahana ny antoko politika. Ankoatran'izay dia amoraina ihany koa moa izay rehetra izay ny fanapahan-kevitra noraisiny avy eo anivon'ny ministera ny adi-tany. Tato-baovao misy kokoa miaraka amin'ny Ravakarandriamanalina eo amin'ny sarin'ny Stéphane Zafimandimby. Alavaina hatramin'ny feptoana ifarana ny fanaterana ny antota-taratasy firotsahana ho kandida amin'ny fifidianana ny feptoana andraisana ireo antota-taratasy momba ny fanavaozana sy fampanarahana ny antoko politika raha toka tokony amin'ny 7 volana janoary avy izao no katona ny fandraisana ny antota-taratasy. Amavaina ihany koa izany fanavaozana sy fampanarahana ny antoko politika izany ho an'ireo antoko politika niorina talohan'ny volana septambra 2024 fotoana nivoahan'ny lalàna mifehy ny antoko politika. Izao pepetra izao moa no raisiny ny teo anivon'ny ministera ny adi-tany taoriana ny fangatahana nataony antoko politika nandritra ny fivoriana ireo mpananao sy ny nitondro zotra ny 10 desambra lasa teo teny amin'ny CCI Vato. Noho izany dia ireo antoko politika izay efa nisy talohan'ny volana septambra 2024 izay nivoahan'ny lalàna mifehy ny antoko politika tia dia tsy ho takina amin'ireo antota-taratasy maro dia maro izay voalaza n'ity lalàna ity fa kosa tsy maintsy manao kosa ry zareo ny fangatahana fisoratana anarana ao amin'ny registre des partis politiques, registre national des partis politiques eto Madagasikara. Zany moa natao dia mba hafantarana hoe mbola misy sy mbola velona ve io antoko politika io. Ankoatran'izay dia ilaina ihany koa ireo listry olona izay mpanorona sy ny mpitantana ny antoko politika fa ireo izay vao hanorona antoko politika vaovao kosa no tsy maintsy mamorona andreo antota-taratasy maro dia maro izay voalaza n'ity lalàna vaovao ity. Ireo antoko politika vaovao araka izany no mbola mameno ireo fepetra maro takina nampiarina teo aloha toy ny fananana tetikasa ampiarahamonina ny tokony ananana mpikambana misy 400 farafahakeliny. Hatreto mbola antoko politika misy 9 nefa nafen'ny fepetra amin'ny fanavaozana sy fampanarahana ny antokony raha toka misy 327 ireo antoko politika miorina eto Madagasikara.